zahay dia efa miantso ary manao antsoavo ny hery velona rehetra na iza izy na iza ka mahatsapa ary mitsinjo ny tombontsoa ambony ny firenena I Madagasikara manoloana n'izao fotoana misaotakotaka zao dia atsona ireo rehetra ireo fampitafa ifampidinika amin'ny plateforme na antoko politique zany na reo fikambanana isan-karazana amin'ny fiarahamonim-pirenena na ny syndicat eny hatramin'ny ao amin'ny fandriam-pahalemana ny tompona andraikitra na gendarmerie na tafika na polisy niza tsy akanavaka olo-pirenena raha mahatsiaro tena malagasy dia asaina daholo ka mbola hambara ny toerana sy ny ora hanatotosana an'izany fa rapiditra zahay dia hanao ny fanambarana avy ato amin'ity sehatra ity manambara fa tsy akasitrana ny herisetra tsy akasitrana ny herisetra tompoko ka tokony hitsahatra izany herisetra izany fihaonana amina ray aman-dreny ange zava-dehibe foana satria na ray aman-dreny dia miaino ary zay fianona zay heverinay fa mitondra makany amina fiahina ny ray aman-dreny dia miaino ny zanany ary miahy ny zanany ka rehefa enony ianao zava-dehibe zany nafapogna resaky aminao olo-dehibe dia ndehiverina izao amonzin'le namanay atao zany to fa misy mandefa lacrymogène koa zany ato mahamasina ato mbola mitoy ihany zany ny violence ka sy misy agnova say ka sy misy mandeha mitoy ihany zany ny herisetra atao toy ihany zany dia tokony fantatrina zareo zany izy ny manao herisetra za ivesa ireo satria tokony fantatry ny hoe misy fivoriagna ty dia tokony mba mipetrapetraky kely izy misy trêve kely nefa dia vao maika igny izy ny tena mamango satria eka sy magaga misy gendarme fa misy milice any agnao hitanareo le sara amin'ny Facebook re pantalon misy foifoika teo tennis ambany ary couleur fotsiny dia samy miaraka mahita daholo asika rehetrarehetra